Maro amin'ny tanora malagasy eny fa na dia ireo efa nahavita ny fianarany hatramin'ny farany aza no tsy manana na tsy mahita asa. Na eo aza nefa izany rehetra izany dia misy kosa ireo izay tsy mikely sorika niezaka nikaroka hevitra hamoronana sy hananganana orinasa eny fa na dia tsy mora tokoa aza ny ahatongavana amin'izany. Toeram-pisakafoana tsy zoviana amintsika intsony no ndeha hitondrana ny fandalinana anio. Raha resaka crepe no asian-teny dia avy hatrany dia ny Crepe HH no tonga ao an-tsain'ny maro. Nanomboka teny Tanjombato, niakatra teny Ambatonakanga, niazo Analakely, dia izao indray efa hita eny amin'ny bypass akaiky ny Shell eny. Manazava ny lalana no diaviny ny tompona andraikitra. Raha mitantaran'ny Crepe HH angamba no fitinana kely aloha dia nanomboka teny Tanjombato. 100 mètres main ny première point de vente zany. Dia araka ny teny soratra masina izay moa hoe na dia kely aza no atombokantsika dia lehibe ny fiafaranao zany. Fa mino izay fa mbola tsy tapitra aloha ny lalana Crepe HH satria dia nivoatra tsikelikely teo nanana point de vente anankiroa ao amin'ny centre ville zany izay Ambatonakanga sy ao Analakely dia somary mikisaka kely nakety amin'ny hoe toerana tsy dia lavitra dia amin'ny aksan'ny bypass zany eto amin'ny station Shell izay azo lazaina hoe ngeza indrindra eto Madagasikara. Inona no tonga an'ilay eritreritra hoe andeha hitrandraka manokana momba ny crepe. Tantaran'izy io zany dia nenga tany am-piangonana mpikambana anatina fikambanana moa ny fikompanorina ny Crepe HH zany dia rehefa any anaty fiangonana dia misy moa ilay hetsika fitadiavam-bola maro isan-karazany ireny. Dia teo zany ohatra hoe nisy bitsika mifanahy masina kely hoe andeha crepe no ataontsika satria izany zao ny zavatra tsy dia misy manao zany. Le crepe ihany koa tena mbola le crepe traditionnel angamba filazana azy le ahorongorona kely. Poulet au champignon noir no natao tamin'izay. Crepe eo amin'ny 7 teo no natao zany no vokarina hanatanterahana izay hetsika izay. Dia akory ny agagana fa tao anatin'ny 15 minitra monja tena lany le 7 zany. Teo zany mbola misy olona mangataka hoe aiza no ahitana lehibe tiany averina hoe izy tao am-piangonana. Dia nanapa-kevitra zany mpodin-trano tamin'izay hoe aleo zaraina amin'ny fiarahamonina amin'izay le crepe satria tena kolotsaina le izy ary ezahana mihitsy zany hoe hanome zavatra tsara ho an'ny malagasy sy hanazatra analina azy ao anatin'le fanzarana andavanandro zany. Izay tena netomboan'le hoe andeha nga hanangana crepe ry zany isika ato anatin'ny Crepe HH. Satria resaka famoronana na kreativite no resahina eto dia ndeha ho fantaritsika vetivety ireo satronam-bokatra nampalaza ity toeram-pisakafoana ity. Mazava ho azy fa ny vokatra eto dia mifototra tanteraka amin'ny crepe. Misy izao ohatra ny crepe standard toy ny hoe au jambon na au fromage. Eo ihany koa ny spécial toy ny œuf, bacon, jambon poulet. Ny crepe géante antsoina hoe big crepe. Santionany ihany ireo fa misy foana ny tolotra vaovao arakaraka ny filan'ny mpanjifa sy ny famoronana satria dia tsy mitsahatra mivoatra hatrany ny zavatra vokariny eto. Ny eto amin'ny bypass ohatra dia manana ny mampiavaka azy ny salady ho an'izay tia misakafo maivamaivana. Aty amin'ny Crepe HH aty Akademiko zany dia manana koa plat mampiavaka azy koa izay mbola aparitaka amin'ny Crepe HH rehetra dia eo amin'ny resaka salade verte zany. Izy ity zany dia tsara tokoa amin'ny resaka fahasalamana satria ny safidy manokana izay atao amin'ny Crepe HH mba hanao zany salade izany indray
mba hoan'ny olona rehetra izay mba miova mahazatra kely zany a amin'ny sakafo atao dia efa misy zatra tsika malagasy rehetra zao a ny atoandro ohatra zany zao dia efa betsaka reo olona manao komandy anazy a ary efa manomboka tsy maraka izay ao anatin'izay. Misy koa moa eto ny atao hoe petit déjeuner ho an'ireo mpandeha voyage maraina somary reradraraka iny dia mijanona kely eto e. Etsy andaniny dia misy koa ny vokatra natao ho an'ny olona maromaro na fianakaviana kely miaraka antsoina hoe plateau de crêpe izay mbola eto amin'ny bypass ihany aloha no ahitana azy amin'izao. Varie be ilay izy miovaova, misy ny mamy, misy ny masira. Kanefa ihany koa tsy voatery hihinana crêpe ny olona tonga eto aminay. Misy ihany koa ohatra ny burger, ny sandwich ary ny tena hoe mbola tsisy mpanao eto Madagasikara raha tsy ny crêpe HH ihany dia ny crêpe glacé. Izy io zany tena hoe produit vaovao tena mbola tsisy manao an'izany angambany eto sahako ny mireharehan'izay zany mampanetra tena lehibe. Ny endrika ilay izy zany dia ohatran'ny hoe mihinana glasy any ianao fa ny paony iny patina crêpe no anaovana azy. Ty zao ilay crêpe glacé misy karazany maro atao amin'ny crêpe HH fa ty anankiray ty zao ilay fraise orange zany hoe glace ohatran'ny hoe mihinana glace double ihany zany fa mahazatra ilay paony mahazatra antsika iny lasa pâte à crêpe ilay izy. Zay tena mampiavaka anazy ny amin'ny crêpe HH moa zany amin'ny crêpe HH anazy dia crêpe au fond de glace. Dia izy ty misy karazany maro fa afaka manjifa ty amin'ny shop amin'ny crêpe HH rehetra. Araka ilay fantatsika moa zany dia eto anivon'ny crêpe HH dia manatanteraka foana ilay cuisine ouvert zany hoe préparation directe daholo ny sakafo araka izao hitantsika atao rehetra zao zany ny sakafo arosoan'ny jifa zany mazava ho azy. Izay préparation izay zany no ahafahanao mijery manara-maso carton indrindra sy ny ohatsika somary tity misakafo dia ny quantité ao anatin'ilay crêpe zany izay hoarosanao zany mazava ho azy. Ao ny roinany zany ezahana ny hoe ianareo mpanjifa mihitsy indray ataoko anaty fandrotsona hoe composé ny zavatra tianareo hohanina zany hoe zato mihinana salami, jambon, bacon dia ianao no micomposé an'izay zany dia préparenao ilay izy. Tsy ilay tia bypass rery ihany misy an'ity hoe cuisine ouvert azo rehetra atrehan'ity fa ny any amin'ny shop rehetra point de vente anakefatra zany misy anazy eo avokoa. Hitantsika amin'izao fa dia tena hoe fampisehoana miavaka mihitsy zany ny ataon'ny orinasa amin'ny fikarakarana ny sakafo aloha voalohany indrindra. Olona ray ihany dia afaka mahafehy tsara ny filalaovana ny crêpière anankitelo zao araka izao hitantsika izao manatanteraka ny commande tsaka ny sandavany ao anatin'ny fotoana fohy dia fohy mihitsy zany zay ilay hoe rapidité de service zany. Hita tokoa fa tena niezaka ireto tanora ireto manome endrika ny tontolo sy fahafampo ny maro eo amin'ny zava-bitany. Tsy mena mitaha amin'izay hitany ivelany ny vitantsika. Fa sehatra ihany koa tena ivelaran'ny tanora eo amin'ny lafiny asa ny fisian'ny toeram-pisakafoana toy izao. Misy mazava ho azy ny fiofanana mialoha ny asa ary hita fa havanana sy matianina amin'ny fomba fiasa ireto tanora ireto. Isany ataoko hoe sehatra iray ahafahan'ny tanora mifanakalo zany ny atao amin'ny orinasa aloha voalohany indrindra. Matetika ny olana sedrain'ny tanora rehefa vita ny fianarana zany dia eo hoe fitadiavana asa. Petraka ambony be foana ihany koa ny fepetra ho an'ny mpampiasa hoe tsy maintsy manana traikefa ohatr'izao na ohatr'izao na ohatr'izao. Dia ny crêpe HH orinasa malagasy.
ary amin'ny mamalagasy anazy zay dia mitsinjo izy aloha voalohany indrindra ny malagasy mitovy aminy manome sehatra ny tanora satria mahatsapy zany izahay tantana ato anatin'ny orinasa hoe ny tanora no tena manana ny herijika ahafahana mamokatra betsaka kokoa voalohany indrindra satria ao aminazy daholo mitanjaka ny farany katsaina sy ny maro isan-karazany ka tsy tokony hoe hosakanana amina resaka traikefa zany akory tsy midika hoe olona tsy amin'ny traikefa daholo no miasa aminay fanohatra amin'izay fa saingy kosa manome sehatra be be kokoa zany ho an'ny tanora izay tanatin'ny orinasa zany mba ahafahana mivelatra aingana ahafahana miazakazaka satria izay boky ihany koa maraka anaminy tena ihany koa tsy dia hoe any anatin'ilay sehatra tsy dia makianina intsony zao efa tena hoe aty amin'ny sehatry ny ngeza mihitsy raha ohatra hoe fifanana baolina kitra dia efa aty anatina Champions League ngamba zao misy ny Crepe HH eo zany efa tsy misy mijeritry hoe ty ekipa kely ty ekipa ngeza fa mitovy daholo izay fomba fijery zay ho an'ny mpanjifa zany dia noho izay indrindra noentina ainga avao sy hery mena ny tanora zany hoe misy ny orinasa mitsinjo anareo ary manamora an'izay fahafahana hoe miasa zay ka rehefa kosa ny tanana tsy maintsy miasa aloha zany ianao anatin'izy mety mora mety ho sarotra fa mila finiavana be zany le asa ao anatin'izy dia zay no anentanana ny tanora tsika manko matanjaka marina tena hoe matanjaka ny tanora fa misy fomba fitenenan'izay hoe niantitra mampiadikamo niantitra antitra ihany dia rehefa fehezina hoe tsy dia manana lazo nady loatra ngamba no azo fehezana hoe tanora zany dia zay no iazahana hoe beazina le tanora andray andraikitra aloha voalohany eo anivon'ny fiarahamonina misy azy amin'ny fanajana ny asany misy mitahotra eo amin'ny fananganana orinasa manao na fahitana avao zay tamin'ny nananganana an'izao zavatra goavana zay tena marina aloha hoe matahotra ianao ma olombelona saingy fifanabiazana ato anatin'ny orinasa zany ny fametrahana foana izay zavatra rehetra atao eo am-pelatanan'Andriamanitra izay fifanabiazana izay dia miampita na amin'ny taloha sy ny vaovao na amin'ny zoko sy ny amin'ny zandry ary izay nisany hoe fototra ny jeron'ity orinasa ity zany ny sakana tsy ilozany zany tsika na mandeha amin'ny miarabe asika mety ho tafotoana fa tsy natao makivy zany izay zavatra rehetra fa hiezaka foana niarina hiezaka foana manatsara indrindra indrindra ny sehatra rehetra sy ampiariana zany tsy azo lavina fa ny fisiany orinasa toy izao dia maneho endrika lehibe iray azo hitarafana ny hoe fandrosoana voalohany indrindra hoe miezaka manapirofo zany tsika malagasy fa mafita zavatra tsy mena mitaha amin'ny any ivelany zany mazava ho azy ho an'ny eto amin'ny orinasa manokana angamba mety afaka namanina zay nareo tsy malagasy rehetra ny mpanjifa eto zany misy fahiny dia isan'ny hoe sehatra mifanakalozana zany le satria zareo avy any amin'ny misy azy mampita aminay mpitantana hoe ohatr'izao ny fikarakarana anazy ohatr'izao izahay ihany koa avy eto toerana hiezaka manapirofo hoe toy izao ny fikarakarana an'ilay sakafo marina fa ianareo no mikoirana izy fa misy fanatsarana be lehibe noentinay ary misadafoka tsara amin'ny réalité misy eto Madagasikara na eo amin'ny lafin'ny akora zany na eo amin'ny lafin'ny hoe vidin'ny sahaza ho an'ny rehetra zany fenitra mbola hotratranona ho an'ny Crepe HH manokana mitanjona aloha zany hatreto dia ny arak'ilay efa lazaiko teo hoe anatona bebe kokoa hatrany mpanjifa zany hoe mamaly ny etaetany zareo zany tanjona sy ny fenitra aloha dia mba hoe lasa lavitra mba tena matianina tsara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena adingana moa zay fa tsy maintsy mbola ao atao zany zao dia ny hoe anaparitaka sy anamafy ny point de ventenay zany any amin'ny eto Antananarivo aloha voalohany indrindra dia any amin'ny faritra moa maninona rehefa asika atao zay asitrapon'Andriamanitra dingana lehibe no efa vita ny Crepe HH ny sofianatra ahoana fahitanao fahazotoan'ny olona makita amin'ny Crepe HH rehefa misakafo atandrotra zao tena betsaka mibetsaka zareo surtout hiditra farany herinandro takan'iny tena hita hoe tian'zareo ilay sakafo tian'zareo ilay crepe
Ny client vezeveto misy ny vaovao ary misy koa Chanel reny izany efa mijanona fidèle foana. Ny crêpe aloha tena farak'izay tian'ny olona satria zava-baovao izany hoe satria taloha ny crêpe dia dessert foana no fahafantaran'zareo anazy fa ankehitriny efa lasa sakafo atoandro hoe zao afaka atao sakafo maraina. Tsara ilay izy sady tsy nampoziko ny tsirony hoe ohatr'izao. Hafakely satria tena tsara be ny tsirony, matsiro tsara. Tsara ny crêpe ka tsara ilay izy sady akoana amin'ny pizza zany dia mba tsiro hafa koa ilay crêpe. Tsara ilay crêpe mafana, hoanina mafana. Koa tsara. Dia kotilité koa miaraka aminy tsara na ny saosin'ilay ny salady. Tsara aloha e, tsara. Tavoalohany aloha zaho ohatra tsy neritreretika hoe vetivety raha mikomandy zavatra afaka misy hoe misy crêpe foana ilay zavatra atao tsara ka. Tsy nampoziko ny tsiro. Efa misy safidiko manokana zao ohatra hoe crêpe fromage, crêpe saucisse izany. Inona fa tsy vitsy ireo maniry ny ahatratra fenitra mitovitovy na mihoatra lavitra noho izao. Ka indro ary afatra kely io azy ireo. Ny afatra angambany dia hoe tsotra be. Raha tian'olona orinasa ianao dia mila tiavinao aloha ny zavatra vokarinao voalohany indrindra. Mila tianao ilay asa. Fa manarakarak'izay mila finiavana satria tsy vita mora zany misy fomba fiteny hoe Rome ne sait pas construire un jour angambany izay. Izay zavatra izay mila finiavana be mihitsy zany anatin'ilay izy mety maro ny sakana fa tsy atao manakana zany izay zavatra izay. Fa indrindra mila misinvestira zany tsika ao anatin'ilay famoronana asa. Ny zavatra misy zany amin'izao za tsy be contre an'izay loatra fa rehefa manomboka izay moa ny toetrantsika malagasy rehefa manomboka mandeha zany ny zavatra atao dia ohatrany somary tsy dia mivakivaky loha tsika entre guillemets ataoko hoe laisser aller zany ilay zavatra misy mety hoe isan'ny tanjona anankiray ho an'olona ohatra zany hoe anana fiara faran'izay raitra ohatra anana villa zany tsy contre an'izany confort zany fa tadidio tsara fa tsy maintsy misy investira foana fa any andro any volana simba ara ilay fitaovana dia ianao mividy katikataka dia raiky ilay orinasanao nefa ilay orinasa mamelona tokantrano be dia be mamelona tokantrano an'olona dia izay zany mila ahitsy kely eo antsika tanora sy mpitantana zany anatin'ny orinasa anankiray hoe aleo misy investir foana ny fitaovana na amin'olona ohatra tsy maneno ihany koa satria ireny no isan'ny hoe ampinga ahafahana mamokatra sy mahela velona ny orinasa anankiray. Ny afatra manarak'izay ihany koa mila visionnaire tsara zany tsika tanora ao anatin'ny zavatra atao. Mila mijery zavatra ngeza foana marina hoe zavatra kely be no ataontsika dia eritreritra zavatra ngeza be à l'échelle internationale tsika ao anatin'izy fa raha vao tsy manana an'izay tsika dia tavela foana zany tsy ho amin'ny sehatry ny asa ihany zay fa na eo amin'ny fiainana andavanandro ary.